hajo andreny anarivelo kandida ho filoham-pirenena. Tadiditsika tsara fa tamin'ny ary fantaritsika fa tamin'ny 770 no niverina tamintsika ny fahaleovan-tenantsika. 13 misy filoham-panjakana anankiray mangataka ny zom-pireneny ilay tany nanjanaka. Dia eto zany mametraka fanontaniana ho antsika tsirairay avy. Hoe izay ve zany no soratantsika eo amin'ny boky tantaran'i Madagasikara hoe misy filoham-panjakana rehefa nahazo fahaleovan-tenantsika naverina tamintsika ny fahaleovan-tena dia nangataka ny zom-pirenena n'ilay firenena nanjanaka. Aminy ihany tokony apetraka izay fanontaniana izay. Ary fantany ve ny lanjany zany eo amin'ny tantaran'ity firenena ity. Zay ngamba no amaliniko ny fanontanianao teo. Io mamalagasy ary fitsarana ny namoaka azy. Dia mba isiny mangarahara amin'io resaka manahirana amin'izao fotoana izao io dia mba iangaviana re koa zany ny olona rehetrarehetra ny fitsarana avo malalam-panorenana amoaka mangarahara hoe iza marina ireo milatsaka ireo ary tena malagasy marina ve izy ireo dia nahazo an'ity taratasy ity marina ve izy rehetrarehetra eo. Mbola tsy tara ho an'ny Andry Rajoelina no mijery fitaratra dia mandiny tena hoe mety hoe zao zavatra ataoko izao ho an'ity firenena iombonana ity. Zay fotsiny. Ary inona ny fepetra ho raisiko? Tsy tokony voaka malagasy no indrasany aka fepetra ho azy. Fa izy no tokony mandray fepetra amma raha mieritreritra izy fa tena tompona andraikitra marina eto amin'ity firenena ity. Tsy tokony andro mivoaka izy aka fepetra amin'ny toerany. Isaky ny misy zavatra manahirana an'izay mpitondra toerana dia mandray micro ny mpitandro ny filaminana. Dia mampiseho fa hoe hiaro ny androm-panjakana. Voatohitohina ny androm-panjakana androany. Satria ny filoham-panjakana amperinasa tamin'ny 13 dia nangataka ny zom-pirenena vahiny. Mba te henon'ireo tompona andraikitra amin'ny 10 alindara eo ako any eo hevitra mikasika an'izay. Zava-dehibe zany amin'ny 10 alindara zany zany tokony ho valiny. Satria zany mampirorosaina ny olona ary zany mety manahirana ny olona. Dia mamiangavy azy ireo tandroka aro ny vozony ianareo meo ny hevitrareo mikasika an'io raharaha io satria mahatohitohina ny fiandrianam-pirenena izay nareo no antoko izany fiandrianam-pirenena zany. Hajo alainy anarivelo kandida ho filoham-pirenena.